Ampitombona ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra ry havana katsika hafatra indray amin'ity alahady marain'ity dia ny bokin'i Jona. Jona zay efa nivakina tamintsika teo ny tantara ny momba azy ny nanirahan'Andriamanitra ny Jona hakany ny nive ny nandosirany. Zay moa ny soramandry zay voalaza eto. Jona aravana dia anisan'ny tamin'any io sika. Irahan'Andriamanitra hanafaka ny firenena amin'ny faharatsiny. Ny irahan'Andriamanitra izy eto ho any Ninive. Ninive zany dia renivohitry Asiria. Amin'izao fotoana izao moa zany any avaratry Irak any zany Mosul moa zany ny filaza azy ankehitriny. Any avaratry Irak any zany renivohitry ny fanjakana Asirianina io. Firenena matanjaka zany. Kanefa voalaza fa tanàna tena ratsy fanahy. Tanàna lehibe ratsy fanahy. Nasaina sitory famelezana n'izany tanàna zany i Jona. Satria io tanàna io fatatsika tsara frériany zany Asirianina zany mandripaka sy mampahory firenena maro tamin'ny fotoan'androny. Ary indrindra firenena madinika maro toa andry Israely dia nahita faisana mihitsy no nataon'ity firenena Asirianina ity. Zany hoe ranomarina dia tanàna tsy maty andeha akory zany. Tosatry aza ho potika sy ho rava zany tanàna zany. Fa saingy any aloha nanirahan'Andriamanitra any Jona. Satria Andriamanitra dia te hanafaka ny firenena io. Raha tsy mibebaka izy dia ringana. Satria Andriamanitra dia voalaza eto fa manana fahefana sy tsara ny fihena rehetra io Andriamanitra io. Ary te hamonjy ny fihena rehetra. Ary ao anatin'ity bokin'ny Jona ty dia milaza sahady ny hoe ny famonjena dia tsy natao ho an'ny jiosy ihany fa natao ihany koa ho an'ny jentilisa ihany koa. Ary sika ry havana tantaran'i Jona reto. Jona irak'Andriamanitra. Andeha sika andray lohateny anankiray hoe ny tena irak'Andriamanitra. Ny tena irak'Andriamanitra marina voalohany dia zao. Tsy afaka mandositra ny antso. Tsy afaka mandositra ny antson'Andriamanitra ny tena irak'Andriamanitra. Misy matsy ny olona manira teny, milaza teny, ho ny rano fa Andriamanitra eto dia tena ny antso tonga tamin'i Jona ny tenin'i Jehova. Tonga tamin'ny tenin'i Jehova. Tsy nanira teny izy, fa raha nanira teny izy tonga dia nandeha fa nirahana izy. Nirahana ho an'ny Ninive. Nanaiky sa tsy nanaiky? Sy nanaiky. Fantany tsara ny zava-misy an'ny Ninive. Fantany tsara ny faharatsiany izany firenena izany. Tsy nandeha izy. Inona nataony? Lasa izy nandositra. Aiza moa le toerana? Any Tarsisy. Tomilaza ao ampony ao i Jona hoe aleo fatiny adalana eo. Raha zay no izy. Ny fanosirany dia milaza hoe ho tonga ny loza ao Ninive. Nale no fatiny adalana Ninive fa ratsy fanahy loatra. Mahaditra loatra. Ka nietrehitra izy fa hoe rehefa lasa lavitra izy dia ho rava zany fikasàn'Andriamanitra zany. Rehefa mandositra ny toerana lavitra. Nandositra lavitra. Le toerana dia aiza? Any Tarsisy ho sika. Tarsisy zany dia any Espagne ankehitriny. Zany hoe ranirany izy ho an'ny Ninive. Ninive zany sy mara miakatra mombongo kokoa satria ny tanànany nisy an'ny Jona dia akaikaiky ny Jopa moa le Jopa zany lay fidodea ain'ity izy serana an-tsambo. 50 kilometra miala ao Jerosalema misy an'ny Jopa. Raha miakany Ninive izy dia eo amin'ny 700 kilometatra eo no lalana tokony alehany. Miakatra eo ambony eo fa izy tsy nakany, tsy nianavahatra, lasa izy
nandositra ny tarsisy zany a tena fahatra lavitra ary fahatra anisan'izay fahatra misitaka tamin'ny fotoan'andro raha tombatombanina dia eo any amin'ny 4 kilometatra any zany ohatriny amin'ny firemakany firen'ny sambo makany tsy moramora zany lasa nandositra anakany izy ny Iorenana-tSambo zany nataon'ny Jona tena nanao zay azo natao mihitsy izy andositra ny tavan'i Jehova nandray sambo namakivaky ranomasimbe ranomasina mediterane moa zany ny ranomasina iny zany hoe tena tsy misevahatra mihitsy no nataon'ity Jona ity nandany vola makarena namono sofina fa hono zava-misy tsy namelan'Andriamanitra izy tsy namelan'Andriamanitra izy ary zay le salamo fa 7:30 teo na hoaizy ianao na hoaizy tsisy tany tisan'Andriamanitra zany na hoaizy na hoaizy Andriamanitra mahita Andriamanitra manara-maso ny hirany tsy moramora angeriavana ny olona irahan'Andriamanitra zany Andriamanitra dia mijery azy hoe hoaizy rangahy hoaizy aty miverina inona ny atao any fantatr'Andriamanitra tsara fa sarotra ny asa fa kosa Andriamanitra tsy manirakiraka foana fa rehefa Andriamanitra maniraka dia momba ny mpanompony izy nandositra ny tavan'i Jehova azy izy vola azy io nitsangana izy nandositra ho an'ny tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova na dia andositra lavitra ny tavan'i Jehova aza dia tsy amelany aiza no alako ny tava mifahamarinana ho ny mpanao salamo tsy azo antsirana riavana ny antson'Andriamanitra tsy azo antsirana zany tsy afaka mandositra ny antson'Andriamanitra betsaka izay olona nandanjo zay fa tsy navelan'Andriamanitra Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny endrika maro riavana no afaka ny ahona zany fampiaran'izany hoe olona mandositra antson'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainana betsaka ny olona antsoina fa mangatakandro betsaka ny olona antsoina no asan'Andriamanitra fa mandanky-tsy rano tsy hanao nasany betsaka ny olona antsoina hiala amin'ny fomba ratsy sy mifanao ratsy ny lalan'ny ratsiny fa tsy mety mibebaka fa ny lalan'ny andry no izorany ny olona tena irak'Andriamanitra marina riavana tsy afaka mandositra ny antso tsy amelan'Andriamanitra ianao rehefa ianao ny rany dia zao mahaiza manaky mahaiza mankatoa fa ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra dala akory ka niraka atsika amin'ny zavatra zay tsy vitantsika fa fantatsika tsara fa ny afaran'ny tantaran'ny Jona moa dia lasa ihany izy miverina fa tsy anaty perikeo moa zany androany lasa ihany izy nitory fa tokony hibebaka ny mponina any Ninive fa ny faharoa riavana ny tena irak'Andriamanitra marina dia zao mitondra loza ho an'ny manodidina azy rehefa mandany antso izy mitondra loza mitondra fahavoazana ho an'ny manodidina azy rehefa mandany antso izy to tahaka ny milaza hoe ry anina aveo manana taony dia zay ny moa le teny gasy ny saka manana taony dia ninona mikaro manana taony dia ny saka no voatafadrambo ary ringan'Andriamanitra miaraka amin'ny meloka ninona ny marina ny olona tsy manino tsy maninona ry mahazo loza noho ty olona anankiray izay nandanson'Andriamanitra Jona no nandositra sarovy tsara fa Andriamanitra dia tsy nemitra tamin'ny fiantsoana azy hanitra ny manodidina azy aza dia nahita loza noho ny fandavany ny antson'Andriamanitra tavy an-tsaina sahatiny hoe so dia nao mpandahany antson'Andriamanitra io no mahatonga loza ho an'izy ho an'ny fianakavianao sy ny ankonanao voalaza fa nanonja be ny ranomasina satria nahatonga rivotra mahery Jehova ary efa mila hovaky ny sambo verevitra ny olona rehetra natsipany naty ranomasina avokoa ny zavatra rehetra tao anaty sambo verevitra ny olona natao ny filokana iza ny tratra Jona ny tratra
fantatra fa avy amin'ny Jona zao loza zao. Mahatonga loza ho anao sy ny manodidina anao ny fanotsiranao ny asa fanompoan'Andriamanitra. Jereo tsara ny havana, jereo tsara ny fahatoantoka miopapana izay niahatra tamin'ireto mpiara-mionana an-tsambo any Jona ireto. Narina tany anaty ranomasina ny entana rehetra. Raha mpanao vary mandeha moa zany dia any daholo ny friperie, any daholo ny vilany sy vilia any anaty ranomasina any daholo, tsisy horaisina tsony, tanapolo, aina sisa. Fahavoazana tsy roa matany zany, tahotra sy orooro, zany ny zava-misy, vokatry ny fandavan'ny olona anankiray antson'Andriamanitra. Io zany safidy, na ianao hitondra fitahiana ho an'ny manodidina anao noho ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra, na ianao hitondra loza ho an'ny manodidina anao, zay ihany. Fitahiana avenao sa fahavoazana ho an'ny manodidina anao. Mampandidy tena ravana ny tenin'Andriamanitra, raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, misy zava-dratsy zava-doza mitranga amin'ny fiainanao, sao dia tokony andiny tena ihany sika, sao dia manda ny antson'Andriamanitra, sao dia manao atsirambina ny fanompoana an'Andriamanitra, sao dia tsy nandeha tamin'izay narahan'Andriamanitra eo amin'ny ankonana, eo amin'ny manodidina fianakaviana, eny eo amin'ny firenena azy, sao ny kristianina tsy mana-tanteraka zay nandrahan'Andriamanitra azy fijoroany ho vavolombelona. Tsara ovy ry havana, tsy misy fitahiana, tsy misy fahasoavana, tsy misy fanambinana ivelan'izay programan'Andriamanitra. Ka mety iza hitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva dia hita fiadanana sy fitahinana, fifaliana ianao. Fa hita ombenimbeny tokoa ry havana ny olona manda antson'Andriamanitra ho isika. Misy fijaliana, misy olona tsy mety miva, misy atsona fa mamono sofina, vokatr' zany ny manodidina azy ny mitondra faisana. Tsy voatery marina foana akory zany, fa mila mandiny teny sika, mety koa ny loza tena loza ara-bojanahary fa tsy vokatry ny nataonao. Fa ny soratra masina dia milaza eto fa nitondra loza ho an'ny manodidina azy ny fandavana ny antso. Sola dia ny fandavanao ny antson'Andriamanitra, ny fandavanao na ny fandavanao atsirambina ny fanompoan'Andriamanitra no mety misakana ny fitahiana tsy hoe eo amin'ny fiainanao. Fahatelo farany havana dia hijanonao. Ny tena irak'Andriamanitra marina dia olona tsy mpanamartena, olona tsy mpanamartena. Ny toko fahenina dia milaza, andiny fahenina zafady, nakao amin'ny kapitenin-tsambo ka nanao hoe, nakao amin'ny kapitenin-tsambo ka nanao hoe, indrety ataonao reniko ny torimaso foana eto, mitsangana ka tsony Andriamanitra ao fa angamba hevitra atsika ihany Andriamanitra dia tsy ho faty isika. Fa inona moa nataon'ny Jona? Nandositra izy fa any ambany, farany ambany any izy, maninona izy any? Matory, matory ny olona reny kirapaka izy, matory tsara. Nijen'ny tilisa indray no mibaiko azy. Zava-doza ry havana zany, tahaka hoe ny olona tsy mivavaka indray miteny aminao eo manenina, ndaninareo mivavaka. Nga ianao tsy mivavaka amin'ny Alahady maraina, inona nataonao mijery tele eto, na mijery baolina eto, na manasa lamba eto, ndana mivavaka. Zany ingila zava-misy eo e. Matory eo anatrehan'ny loza sondrina, eo anatrehan'ny loza, tsy mahatsiaro koa hoe misy fahavoazana ny hafa, fa reniko ao anaty torimasom-pahafatesany. Nanome tsiny azy eto ilay kapitenin-tsambo. Matoloha isika, nanome tsiny azy. Indrety ianao, ino zao ataonao zao? Efa natao moa ny loko ny filokana dia ny hoe izy ny tratra. Taizy ianao, ino nataonao? Ahoana no mahatonga an'izao, loza zao? Dia samy mivavaka ny olona, nivavaka.
zay ny zava-misy eto. Tsy nanamary tena nefa Jona ao isika. Zao ny andininy faharoa-mbefolo. Hoy izy tamin'ireo, betao aho ka tsy pahazo ny anatin'ny ranomasina, atony ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa no ny amjo no mahatonga zao onja mahery zao. Fanetreteny zany. Filazany zany fa tompona nraikitra izy eo anatrehan'ny fahavoazan'ny hafa. Zany Jona eto. Efa manakaiky satria ny fahafatesana satria fa atsipy anaty ranomasina olona efa mamoy foana e zany. Fa tsy tantsony batao hafazano antony zao. Ny aiky zany fa olomeloka izy. Satria nandosa n'Andriamanitra ka niaran-doza ny manodidina azy. Rehefa tratra tamin'ny fahadisoana izy, ny bebaka. Efa tsy niraharaha velona itsony izy, ny aiky izy, fa tena nandosa n'Andriamanitra nitarika fahavoazana ho an'ireo zay niara-dalana tamin'izy. Rehefa namanalo amin'ny tompo, aza mba isan'izay mpanamaritena faoka sy bebaka. Rehefa tratra amin'ny fahadisoana, mahaiza mibebaka. Rehefa mahafantatra anao fa tsy mety, dia aza atao intsony. Zany ny tena irek'Andriamanitra. Zany tsika mpanompon'Andriamanitra. Mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Rehefa natao tokoa masy ny filokana tratra izy, dia ny bebaka izy, dia ny olona rehetra tao anaty sambo, natahotra n'Andriamanitra avokoa. Zay moa mivolaza eo. Natahotra n'Andriamanitra, nanao fanatraon'Andriamanitra, lasa mpivavaka ny olona tao anaty sambo. Niala ny rivotra. Zany ny fitahiana ho an'ny olona rehetra zay makatoa an'Andriamanitra. Tsy niezaka nanamariteny izy osika, fa niezaka ny aiky ny fahadisoany. Raha mba hainao tokoa moa tao amin'ny toeran'i Jona, ary maro ny olona tahaka zany, na ny mpitandrina ary tahaka zany. Rehefa iarahana amin'ny toerana faran'izay enjana, misalasala ihany, dia miaraka miteny amin'ny Jesosy hoe, Jesosy isory amiko ity kapoka ity. Fa toizana ihany hoe aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao. Ny misy an'ireo rehetra dia toy izany. Irahana any amin'ny tany, tsy tany mahafinaritra akory, fa hilaza loza. Zay milaza eto. Faravana. Zany ny mpaminany rehetra, fa isika kosa. Rehefa manaiky ny iraky ny tompo, dia jereo tsara, mitondra fitahiana, lasa mpanompon'Andriamanitra ny olona tao anatin'ny sambo. Mafy ry havana ny iraka ampiaravan'Andriamanitra atsika, fa ekeo zany ho fanavotana ny hafa Jesosy Kristy, ny raha n'Andriamanitra hoe ty amin'izao tontolo zao, mba hanafaka atsika. Ary natelo ny fasana izy. Zay moa Jona nge mitovy amin'ny tantaran'i Jesosy ihany, tao anaty kibon'ny trondro izy 4 andro, 3 andro sy 3 alina. Ohatr' zany koa Jesosy 3 andro sy 3 alina. Nanaiky atelo ny fasana izy, mafy aminy nakatao ny sitrapon'Andriamanitra fady ny tanterahany zany. Rehefa nahitra amin'ny tompo, zanak'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, aza mba ho isan'izay manao ampitsilava amin'ny asan'ny tompo. Sao hitondra fahavoazana ho an'ny hafa ianao, ary meteza hanitry tena rehefa fidin'Andriamanitra ianao, fa mitondra fitahiana, mijoro vavolombelona ny olona maro, rehefa mahita ny fijoroanao, rehefa mahita ny fanetrenao, ary fijoroan'ny vavolombelona fa ianao tokoa dia irak'Andriamanitra, ny Andriamanitra ny Andriamanitra ao, Andriamanitra nanao ny ranomasina sy ny tany rehetra, ny Andriamanitra ao mijoro vavolombelona amin'izany, dia hita fitahiana sy fiadanana anao amin'ny fiadanana manontolo. Ho azy ny voninahitra ho aminao amin'ny fiadanany. Amen.